kilalao ny fiainana eto tany. Karak'izay mahakilalao azay dia misy ny resy ary misy ny mpandresy. Ny resy dia ataony teny anglisy hoe loser ary ny mpandresy ataony teny anglisy hoe winner. Ka ianao amin'ny kilalaon'ny fiainana ato amin'ny sokajin'le loser ve ianao sa ato amin'ny sokajin'ny winner? Ny winner na mpandresy dia ireo olona mahita vahaolana foana, ireo olona mahatratra ny tanjony foana, mety amin'ny fomba mety amin'ny fomba tsy mety fa tsy maintsy tratra ny foana ny azy ny tanjony ary falifaly izy ireo. Ny loser dia ireo olona malailava, ireo olona memenina fotsiny, ireo olona tsy mba mahatratra ny tanjony ary mety ireo olona songonan'ny hafa. Ny mpandresy isaky ny misy olana mitranga dia ozy hoe ahoana mahako an'ity olana ity avy amin'ny herin'ny tenako sy izy no afaka manampy anazy sy misintona avy amin'ny herin'ny tenako ihany hivoaka ato. Fa ny olona resy dia ireo olona miandro tolorana, mieritreritra izy fa ny hafa no hamany olana, mieritreritra izy fa ny mpampianatra no hampahay azy, tsia izy no mila mianatra, mieritreritra izy fa ny mpitondra no hampanan-karena azy, tsia izy no mila miasa, mieritreritra izy fa ny tompo no hanavotra azy, tsia nalefa ny tompo eto ianao mba homena ity fiainana ity sy ny talenta nomeny anao rehetra, anao no mivoaka ao. Fa ny loser dia ireo olona milaza foana hoe fa mba niezaka ihany fa mahita fanazavana foana izy ao amin'ny tsy fahombiazana. Ny vahaolana io dia izao, isaky ny misy nofinofinao, isaky ny misy tanjonao dia misy foana ny antanan-tohatra tsy maintsy tinganitsika. Ny famaritan'ny grika ny teny hoe olana dia hoe vato be apetraky ny tompo amin'ny lalanao. Izany hoe misy tanjona anankiray tiana hotratrarina dia napetraky ny tompo eo io vato io dia anao no mianika azy. Sary teny an'izay mety olona io vato io mety resaka raboly io vato io, mety sakanafy io vato io, fa mizara roa. Na ianao hiteny hoe ok tsy tafavoaka sakanam-bato ka hafa-kenatra dia hiverina, na ianao hitolona kely dia hitanao fa mafy be ilay miakatra eo dia miverina, amin'izay ianao loser. Na ianao hiteny hoe tadiaviko ny fomba rehetra hiakarana teto. Dia taro amin'ny fiainantsika andavanandro izay, na ianao manana tanjona, na ianao miaina fotsiny dia tsy maintsy isy olana mipetraka foana eo. Ka manan-tsafidy ianao ho isan'ny loser ianao ve ionona satria atao ahoana fa tsy fidiny aminao araka, mipetraka eo ianao atao ahoana fa niraraka ny avandra dia tsy afaka nivoaka ny trano ianao, sa ianao andray hery sy akanjo mafana dia voaka ny trano, winner. Ny mpandresy amin'ny fiainana dia izay olona miezaka mitady vahaolana trano. Ny loser amin'ny fiainana dia izay olona manaiky sy mionona foana. Matetika misy mpandresy tsy amin'ny ara-draniny fa dia efa lasa aloha ilay mpandresy. Rehefa lasa ilay mpandresy dia velomina reo izy dia miorakoraka sy memenina ny rehetra manao hoe atao akory fa tsy mety ny nataony iny. Eto amin'ny Facebook izay memenina fa tsy mety ny raha ataon-dranina fa tsarovy amin'iny fotoana iny efa nandresy ilay mpandresy. Ary na misy olana fa raha dinganiny ihany dia efa mamany iny olana foana iny. Tsy ho avy mantsy ny fotoana hoe tsy manana olana tsika amin'ny fiainana. Tsy maintsy isy olana foana amin'ny dingana rehetrarehetra. Toy ny miakatra tohatra io karaha voavahanao ny olana eto, tonga ny olana manaraka. Voavahanao ny olana eto, tonga ny olana manaraka. Miakatra trany ianao. Raha tsy voavahanao izany ilay olana ato amin'ny ambaratonga voalohany dia tsy ho azonao mihitsy ny olana eo amin'ny ambaratonga faharoa. Dia ireto olona rehetra ilay memenina ny rabe foana rehefa tafakatra rabe hoe tsy rariny nataony rabe, tsy mety ny nataony rabe sy ny sisa. Fa izao tsy aro mpandresy daholo tsika nefa amin'ny fiainana eto tany. Tsy aro mpandresy daholo tsika amin'ny fiainana eto tany. Fantatsika tsara fa misy karazana mpandresy mahery vaika be, manana ny hery rehetra izy mila mpandresy izy hanompo azy. Iainantsika izany. Fantatsika tsara fa misy karazan'olona maro be efa vonona ho resy foana ary vonona hanompo ny mpandresy foana izy mba hahafahany mivelona mba tsy hahafaty azy dia manompo foana izy. Izany hoe misy foana sokajin'ny mpandresy misy foana sokajin'ny resy. Misy manaiky resy mba hahafahany mandresy ary misy mpandresy mody miseho mpanavotra an'ireo vahoaka resy ary misy mpandresy mody miseho manavotra an'ireo resy nefa ny tanjony dia vao maika andresy ny efa resy an-trano. Izany hoe tsy afaka ho mpandresy daholo tsika amin'ity fiainana an-tany ity. Saingy izao tsy mangataka aminao ny fiainana hoe tsy maintsy mpandresy daholo tsika.
eritrereto hoe lalao baolina kitra ve dia tsy maintsy andresy daholo ny ekipa rehetra hoe na misy fifananana ve dia tsy maintsy mandresy daholo tsika rehetrarehetra ny fifananana tsia ny andrasa ny fiainana aminao dia tsy hoe mpandresy ianao na resy amin'ny farany fa ozy ny fiainana hoe falifaly ianao sa nalahelo nandritra n'le lalao ray manontolo satria io lalao io dia io le lalao an'ny fiainana tokana ny fiainanao karaha malahelo ianao satria resy lava dia eo ianao ny raisiny fa ozy ny fiainana hoe io tokana io ihany ny fiainana omeko anao ka falifaly ianao sa nalahelo nandritra ny fiainana rehefa mpandresy ianao dia efa falifaly raha teo ianao fa rehefa sokajin'le resy ianao dia atao ahoana fa malahelo ianao saingy ianao malahelo resy lava iny satria tsy maintsy isy maherinao ianao foana tsy maintsy manompo olona foana angamba ianao ary tsy maintsy misy olona mamely ianao foana amin'ity fiainana ity dia rehefa mamile sokajin'le resy ianao dia misy torohevitra telo zaraiko aminao eritrereto hoe hoan'ny rabe foana ny sakafo tokony hohaninao na angalarin'ny rabe foana ny sakafo tokony hohaninao le fomba telo dia zao ekeo ovao na ialao ekeo ovao na ialao ny ekeo dia ny hoe ekeo fa matanjaka noho ianao rabe mitadiava toeranao ambanin'ny rabe dia topoy rabe dia miara-miasa amin'ny rabe ianao dia velona ianao dia aza makalagy zay le hoe ekeo ny ovao dia zao iza ovany rabe aza vao amin'ny rabe fa tsy rariny ny ataony ianao eritrereto hoe olona mpiara-miasa aminao na olona akaikinao na olona ao atokan-tranonao manao zavatra tsy mety mitadiava lalana ifampiresahana amin'ny zavatra eritreretinao tsy mety izao ny manova ary raha tena ilaina dia tereo iova rabe mety indray ianao mila tolona mila ady mba ahitana le vahaolana zay le nambarako tamin'ny voalohany teo hoe vato be tsy maintsy indiantsika rehefa tsy afaka anaiky any rabe ianao rehefa tsy afaka hanovany rabe ianao na niezaka nanovany rabe ianao fa rabe mihitsy tsy miova dia misy an'le fahatelo ialao rabe tonga rabe rery ny olona tsisy rabe hafa nga ialao izy zany hoe manatrafidy ianao mba ahitanao ny hafalianao amin'ity lalao an'ity fiainana ity noho izany ny fiainana dia natao fitadiavana vahaolana rehefa voavahanao ny olanao dia mpandresy ianao rehefa tsy voavahanao ny olanao dia na ekenao na ovainao na ialanao tantaraiko zany satria satroka ianao mba olom-banina